Shalom, shalom les bien-aimés. Donc nous sommes ici avec les jeunes de la Haute qu'on a visité la dernière fois. Donc ils sont 4 ici. On va leur poser quelques questions, leur en parler un peu de la situation dont ils se trouvent. Ny fanjakana aloha amin'izao mbola tsy nijery tanora satria ny filalaovanay tanora fialanay voly ary no foanandry zareo taty ambony taty dia lasa tafaroboka tao anaty zava-mahadomelina daholo zay taty satria tsisy ny fotoana alana andeha vola aiza no ahita tsy maintsy lasa mandeha ny côté kely sy ny tariny zay dia lasa variana anaty ghetto ozy izy ny tanora zay. Donc pour eux, s'il y avait déjà cette intervention de l'État, donc ça n'a pas d'impact sur eux. Ils n'ont pas constaté que l'État intervienne sur leur situation. Mais par contre, l'État même, en fait, enlever ou remplacer les espaces pour faire du sport et de la distraction afin qu'ils puissent passer du temps. Donc c'est devenu payant ces endroits-là et c'est un peu aussi pour cela qu'ils n'ont pas, ils sont emmenés à faire d'autres choses et à prendre la drogue et tout ça avec les amis parce qu'ils ne peuvent plus faire du sport tout ça dans ces milieux-là. Raha fijery lisany manahoana ny fomba fahitan'ny fiarahamonina ny lisany amin'izao zavatra misy ny lisany zao. Afaka tonga dia valiana, lisany mety amany. Ny fiarahamonina moa zany mijery anay na dia tena hoe tsy manao aliasa raha na mifoka zava-mahadomelina ary zay ka hoe eny fiarahamonina dia ny fiarahamonina moa manaratsy foana hoe raha mifoka zava-mahadomelina dia na mpanendaka na mpangalatra dia ratsy foana eo amin'ny fiarahamonina. Fiarahamonina ve manampy any nefa? Inona mety hoe fanampiana voarainareo raha fiarahamonina? Fiarahamonina moa zany miteny ihany ny azony atao, miteny ihany ny azony atao dia mananatra ihany koa izy. Donc par rapport à la société, l'image qu'ils ont, c'est pas bon du tout parce que la société leur juge les personnes qui prennent et qui fument, prennent de la drogue, d'être des brigands ou des voleurs. Donc ils n'ont pas des bonnes réputations au niveau de la société. Par contre, ce que la société fait, en fait, c'est de leur conseiller un peu de ce qu'il faut faire et tout ça. Raha ny eritreritranareo tsirairay avy dia inona mety eritreretinareo vahaolana mety hatafavoaka anareo amin'izao toejavatra misy anareo zao. Donc je leur demande de ce qu'ils pensent être la solution pour leur faire sortir de la situation dont ils se trouvent. Araka amin'ny soa ihany zao ny hita fa hoe vahaolana amin'izao zay sisany hoe afaka hoe mahafaka anao amin'ny rehetrarehetra zany. Donc pour lui c'est d'être avec eux au choix, c'est ça la solution. Ny vahaolana hitako amin'izao zany mahafaka anay amin'izao zany dia ny fananana zavatra atao anatin'ny andavanandro aloha zany zay zany no vahaolana hitako voalohany indrindra zany mamaika zany ny fananana hoe tsy mba hipetsapetsahan'ny tanora hoe ananany temps maromaro hipetsahany ankoatsin'ny hoe paozy arakarak'izay zavatra atao. Inona zay zavatra hoe mety atao zay raha ny fieritreretan'ny fieritreretako azy zao hoe mba manana anton-javatra ao atao zany asa vohatra andavanandro na hoe misy activité zany tsy maintsy ho ataonao hoe men'ny olona hoe ty zany tsy maintsy ho atao dia zay mihitsy le problème le tsaikeva zany tsisy moa hoe afaka anao maçon anao tsy mahay nefa ny tanana raha tsy mianatra dia eo amin'ilay izy mihitsy le petsapetsahana zany hafa zany misy hoe andao anao mianatra mécanique na ohatr'izany mba hafa mihitsy zany aminay zany aloha amin'izao. Donc pour eux la solution en fait c'est d'avoir quelque chose à faire pour leur vie quotidienne au lieu de rester tout simplement avec les amis et tout ça et rien faire. Donc pour la solution en fait pour eux
de s'en sortir de cette situation, c'est par exemple d'avoir une formation et afin d'avoir de l'expérience aussi. Et la plus importante, c'est d'avoir une activité ou un travail à faire. Parce qu'en ce moment, même s'ils veulent faire quelque chose, ils n'ont pas d'expérience. Donc, ils pensent être très importants et ce serait mieux d'avoir une formation afin qu'ils puissent acquérir de compétences, de la compétence pour œuvrer, pour avoir du travail. Mety misy mbola tia maly? Ny vahaolana hitako any amin'le raha hoe eo amin'le fahasahiranana aloha zany dia ny fananana asa ihany ny vahaolana hitako tsara indrindra. Dia eo amin'le fidorohana sy hoe fifohana indray io zany miankina amin'ny haren-tsaina ihany io, miankina amin'ny saina ihany no mitondra an'io. Nefa io tsy vitan'ny saina rery fa miampy finoana sy fahaizana mandamina zavatra tokony atao ihany. Donc pour lui, par rapport à la difficulté et la situation dont ils vivent, la solution serait d'avoir un travail. Et par rapport aux jeunes qui prennent de la drogue et qui fument, en fait ça dépend de chacun et le vouloir en fait d'en être libéré. Et ça dépend aussi de la pensée, ça ne reste pas là, mais on a besoin aussi de la foi pour en être délivré. Ok. Ok.